Epistily ho an'ny Kolosiana, toko voalohany. Paoly, apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra, ary Timoty rahalahy mamangy ny olona masina any Kolosia dia ny rahalahy mahatoky ao amin'ny Kristy, ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahana mandrakariva ho anareo. Rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo, dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinan'ny filazantsara, izay efa mby eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Ary noho izany izahay, koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo, mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba handehananareo ny endrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra, ary ampatanjahina amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra indray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava, sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany, izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no haretany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana, izy no voalohany dia ny lay matoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny iray io ao aminy no hitoerany fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary anareo izay oloko azo fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavanany ankehitriny tao amin'ny tenany nofiny tamin'ny fahafatesana, mba hatolony ho masina sady tsy hanantsiny amampondro eo anatrehany. Raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny, ary izany nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako anareo aho, ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana, izay nanaovanay ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo, ahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia ny zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho ankehitriny amin'ny olony masina, izay efa tian'Andriamanitra ho nampahafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa, dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy no torianay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra, mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Ary ahatanteraka izany no hikelezako aina koa sy hiezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko. Epistily ho an'ny Kolosiana, toko faharoa. Fa tiako fantatrareo ny hamafin'ny fiezahako anareo sy izay an'ny Laodikia, mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako amin'ny nofo, mba hampifaliana ny fony amin'ny ampiresana azy amin'ny fitiavana sy ho amin'ny hareny fahatokiana be avy amin'ny fahazavan-tsaina,
ho amin'ny fahalalana tsara ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia Kristy, izay hafena ny rakitry ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra. Ary izany no lazaiko, fandrao isy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina. Fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aho izao dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo dia mandehanao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarina anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny ampidia-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenoan'ny fomba an'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarahany levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fiforahan'ny nofinareo, dia novelomony niaraka tamin'i Kristy rehefa navelana ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanany didy izay niampangatsiaka, dia nesorony tsy ho eo mihitsy izany ka nombohany tamin'ny hazo fijaliana, ary nesorony tsy ho eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondrany ireo toy ny fanaon'izay avy nandresy. Koa aza vela hisy tsara nareo ny amin'ny fihinanana, na ny fisotro, na ny andro firaviravona, na ny voalohambolana, na ny sabata. Aleoko ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia an'i Kristy. Aza mety ho fitahina tsy ahazonareo ny loka noho ny fanetretena aitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavana noho ny fisainany nofony. Fa tsy mihazona ny loha, izy no hitombo ny tena rehetra izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra araka ny fampitomboan'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny ampidia-pianarana izao tontolo izao, nahoana ny toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety ho didiana hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry, levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana aitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena, nefa tsy manan-kery akory ahasakana ny fampanaranana ny nofo. Epistily ho an'ny Kolosianina, toko 4. Koa raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo, ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Ka vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany dia fijangajangana, fahalotoana, firehetam-po, fanirin-dratsy ary fieremana dia fanompo-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona taminy ianareo. Fa ankehitriny, esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolom-po, fitenenan-dratsy, teny mahamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo, fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentilisa sy jiosy, na voafora na tsy voafora, na baribarianina sy sikitianina, na andevo sy tsy andevo, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Koa mitafiha famindram-po sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana,
araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina ny malala. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa fehin'ny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapaka ho amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feny fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara, amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, mihira amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona nataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany, ka misaora Andriamanitra iray amin'ny alalany. Ianareo vehivavy, manekeny vadinareo araka izay mety atao ao amin'ny Tompo. Ianareo lehilahy, tiavany vadinareo ary aza sositra aminy. Ianareo zanaka, manekeny ray aman-drenareo amin'ny zavatra rehetra fa kasitrahanao amin'ny Tompo izany. Ianareo ray, aza mampahasositra ny zanakareo fa andao mamoy fo izy. Ianareo mpanompo, manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanomponeo imaso tahaka ny pilasitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsora-po matahotra ny Tompo. Ary na inona nataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'olona. Satria fantatrareo fa ny Tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo ho an'i Kristy Tompo ianareo. Fa izay manao ny tsy marina dia handray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona. Epistily ho an'ny Kolosiana 4:4. Ianareo Tompo, ataovy amin'ny fanomponareo izay marina sy izay mety, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana Tompo any an-danitra. Mahareta amin'ny fivavahana ka miambena amin'izany amin'ny fisaorana, ary mangataka ho anay mba hamoahan'Andriamanitra varavarana ho an'ny teny ilazanay ny zava-miafina izay an'i Kristy, sady izany no namatoranay, mba ahariariko tsara izany tahaka izay tokony tenenako. Mandehana amin'ny fahendrena amin'izay ao ivelany, ary aroto ny andro azo anaova-tsoa. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamsira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Ny toetro rehetra dia ho lazain'ny Tikiko aminareo, dia ilay rahalahy mahalala sy mpanompo mahatoky ary namaka manompo ao amin'ny Tompo. Ny antony nandrahako azy ho aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny toetray sy ny mba hampirisiana ny fonareo. Ary Onesimosy, rahalahy mahatoky sy mahalala izay avy aminareo dia nirahiko koa. Izy roa lahy hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra ty. Manao velomanareo Aristarko, mpiara-mifatotra amiko sy Marka avy Barnabasy. Ny aminy dia efa nandidinanareo, ka raha tonga aty aminareo izy dia raiso. Ary Jesosy izay atao hoe Josto avy amin'ny voafora ireo. Ireo ihany mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononanay. Manao velomanareo Epafra, ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva mifangatahana ho anareo, mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Fa vavolombelony aho, fa mikely aina fatratra ho anareo sy ho an'ny Laodiki ary ho an'ny Hierapoli izy. Manao velomanareo Lioka malala, mpanao fanafody sy Demasy. Manaova veloma ny rahalahy any Laodiki ary Nimfa sy ny fiangonana ao an-tranony. Ary rehefa voavaky aty aminareo ity epistily ity dia asaovy ho vakiana ao amin'ny fiangonan'ny Laodikiana koa, ary vakianareo kosa ilay avy amin'ny Laodikiana. Ary lazao amin'ny Arkipo hoe tandremo ny fanompoana izay niraisinao tao amin'ny Tompo mba hatanterahanao izany. Ity no veloma tao an-tanako, izao Paoly, tsarovy ny fifatorako ho aminareo anieny fahasoavana. Amen.